Eviroso amin'ny andiany fafitsady ilay hetsika festival Lampongo izay tanterahana ny faritra Sofiane marimarina kokoa ao Antsohi ao. Ny fanomezan-danja ny arena sy ny kolotsaina ananan'izany faritra izany no asongadina mandritra ny fotoana. Mitsidika manodidina ny 5,4 hatramin'ny 7 no andrasana mandritra ilay festival Lampongo ho andiany fafito. Hetsika ara-kolotsaina izay karakarain'ny fikambanana Lampongo Madagasikara ary totsaina ny 7 hatramin'ny 1 aogositra ho avy izao ao Antsohi, faritra Sofia. Ny zavatra tiana asongadina amin'izao dia ny fanandratana ny kolotsaina paritra sy ny fitrandrahana ny kolotsaina izay anisany mampiavaka sy ny manasongadina ny faritra iny zany. Io zany anisany hetsika anankiray ambom-piona ny zanaky ny faritra zany amin'izio satria voalohany aloha fotoagna vakansy tsara izy io ary maro koa moa zany tombotsoa fampandrosoana ara-toekarena zany hita am'izay satria ny antony am'izio na ny taxi brosy na ny hôtellerie na ny taxi ville zany hita fa tena mandroso be miroborobo be zany mandritra ny hetsika io satria maro ny vahiny tonga manotrona an'io. Voalohany indrindra aloha zany amin'ny fanokafana dia isy ny carnaval lehibe zany zay andraisany ny vahoaka n'Antsohi anjara zay samby agnatin'le carnaval zany misy thème hoe tsaka faratody zany hoe tsaka faratody ny ahoana le kolotsaina zany agny amin'ny faritra igny dia misy karazana fifaninanana zany amin'io carnaval io zany tianay songadina eto fogna zany ny exposition ny resaka art zay mampiavaka any zany ohatra hoe arom-bontsy vilagn-tany sy ny sisa zany zay zany zavatra misongadina faharoa misy ny fampisehoana lehibe zay iarahana amin'ny artiste kalazalahy. Ny ministera kolotsaina sy ny vaka no manao ny ofisialy ity festival Lampongo andiany fafito ity. Tafiditra tokoa ao anatin'ny politika ministera ny fampiroboroboana sy ny fiarovana ny kolotsaina malagasy izay tsikaritra fa miandanja tokoa amin'izao fotoana izao manoloana ny fanatotoloana araka ny nambaran'ny bureau nasionaly ny sanany aitao sy ny kolotsaina na OFNAC.